dia le izy lokony fotsiny hoe zany tonga dia mahatonga an'izay hoe mpivarotena ianao satria miaraka amin'le olona vazaha. Miaravantsika rehetra tonga soa eto mifandaharana Girly Tips by Rex TV. Androany mino fa faly anareo izay nangataka an'ity olona ity satria dia tonga eto izy mihitsy ny tonga eto en personne eto amin'ny plateau antsika. Tsy izy zaly fa Anjaratiana dia miarabanao tonga soa eto aminay. Miarabanareo rehetrarehetra dia miarabany idéal koa. Za koa faly tonga eto amin'ny Girly Tips. Tena be dia be mihitsy ny andry anazy nareo hoe mba efa tonga eto Madagasikara izay Anjaratiana dia mba save miakatra eo izy dia io ary izy io hiaraka hiresadresaka amintsika eto. Ny fahafantarantsika azy moa ao amin'ny Facebook ao dia le vehivavy kely loatra atao hoe kely fa le vehivavy fotsiny mipetraka any Thaïlande dia tonga eto Madagasikara izy zao mba tantara ho anay hoe ina tena antony hoe any Thaïlande ianao no mipetraka fa tsy eto Madagasikara. Le izy aloha tamin'ny voalohany zany tsy nisy antony hoe ndeha tonga dia ndeha hifindra any Thaïlande fa ny teto Madagasikara vao avy navita fianarana mihitsy dia hoe andeha hanao vakansy amin'izay dia ny etomanana zany efa nisy kely ihany zany hoe etomanana tany hoe andeha hanaovana vakansy dia rehefa tonga tany amin'izay tena mahafinaritra ny sécurité ny vidim-piainana le fomba fiainan'olona any zany tena hoe mahafinaritra tsy misy mijuger anao mandeha eny an-dalana iny apozinao eo dia za hoe ino moa zany mbola tokony mahatonga anao hoe tsy maintsy miferana any Madagasikara nefa aty ary mahafinaritra be anazy za moa mbola tsy zaza tsy misy hoe asako ny anany tsy mandraikitra anao hoe tsy maintsy eo foana za dia izay nahatonga anao aloha za mipetraka aty fa mahafinaritra anao aty Thaïlande dia izay sambatra be hoe eny misy fetra ve ny fotoana hijanonanao sa hoe tena andro foana ianao mandrapatapitra ny fofonainao? Amin'izao aloha zany mbola tsy misy hoe ka hatramin'izao nipetraka any mbola tsy misy hoe rehefa zao koa niverina fa za moa zany ohatrany hoe tsy dia tiako loatra ilay manao plan voalohany indrindra hoe tsy maintsy izao rangano ataoko rehefa zao fa jerevako fotsiny hoe mety aminazy zao aty indray misy opportunité hafa dia iny zany manaraka an'ilay izy hoe ndao indray ara zany zao rindrantsika mipetraka dia mbola tsy misy hoe fe-potoana zany hijanonako any fa mbola tsy mieritreritra koa nefa ny hoe hiala any. Mbola ao anatin'izay hoe nao mipetraka any Thaïlande izay mipetra-jery raha tsy diso mipetra-jery ataoko hoe be dia be ny vehivavy gasy mipetra-jery any an-dafy fa ianao manokana no antoniko hoe ohatrany ahoana izany mipetra-jery izany ohatrany ahoana rehefa marary makaiza tsy misennuie be ve? Za moa zany azoko tenena hoe fa zatra irery satria mamany koa zany ohatrany hoe miasa ary izy taloha tamin'izaho mbola kely dia matetika mandeha lava foana dia za koa vavitokana dia zany hoe fa zatra an'ilay irery zany rehefa ao an-trano dia tsy misennuie satria za misy an'ilay vidéo ataoko ireny manao lokanio le zavatra rehetrarehetra ataoko hitanareo amin'ny vidéo ireny tsy dia tena hoe misennuie be loatra koa na izany anefa na mipetra-jery rehefa hoe ao an-trano zany tsy dia misy asa kely koa ataoko manampanampy anazy eo fa tsy dia hoe mipetraka fotsiny dia ao dia hoe tsisy atao dia iny zany mahatonga anahy hoe tsy tena hoe misennuie be satria misy zavatra fa atao. Manahoana indray ny vidim-piainana any aminareo any lafo be ve? Vidim-piainana Thaïlande anisany azoko lazaina hoe tena mora za raha mandinika zao za tonga dia Madagasikara zao za vao mahita indray hoe ohatrany hoe mora kokoa le izy no le aty Madagasikara ny vidim-piainana any misy hoe lafolafo kokoa moa zany sasatsasany fa ny ankamaroany mora be na ny vary zao iny aloha mihoatra kely ny Madagasikara satria ny olona any tsy tena mihinam-bary be mitovy amintsika aty fa ny ankoatran'izay zao ohatrany hoe ny hena ny trondro rehetrarehetra moa efa hitanareo amin'ny retour de course chaque fois zany hoe ohatrany ahoana ny vidin'ny zavatra any dia resaka fotsiny zao tsika ohatrany connexion tena mora be mihitsy dia na zao mety eo amin'ny enina isam-bolana eo illimité dia ohatrany izay fotsiny zao tena fa mahafinaritra be mihitsy ho anay créatrice de contenu satria tsy mieritreritra an'izany ianao hoe vidy connexion indray aty amin'izaho aty zao tena tsapaka le izy isan'andro san'andro ny mampiditra indray ty connexion ty dia izany zao tena lamina be zany fiainana any mora ny vidim-piainana vidin'ny rano ohatra zao misy ny indray ny ranoko 4,000 5,000 vidin-jiro mbola tsy nisy ny ohatrany hoe raha etsy ny vidin-jiroko nefa za mampiasa induction le hitanareo ataoko amin'ny lokany isan'andro ireny dia mora ny vidim-piainana any. Avelako eo angamba le resaka hoe nao mipetraka any Thaïlande fa hidira kely indray resaka personnel tsy hiditra be amin'ny personnel fa misy fantany vitsivitsy ihany no manko ny tena nahafantarana anao moa zany tao amin'ny Facebook tao hoe izany Anjaratiana zany le vehivavy mandeha mi-voyage be ilay vehivavy manambady ataoko hoe mbola tsy vady miaraka amin'ny lehilahy vazaha ny antaniko mifanaraka
manaraka an'izay angamba no hoe ina no hitanao hoe mahasamy hafa ny relation amina gasy sy ny relation miaraka amina vazaha satria sûrement ianao kosa aloha efa niaraka tamin'ny gasy any de zay raha tariko hoe ina no hitanao mahasamy hafa ny zareo ireo. Sendwave dia application anankiray ahafahana mandeva vola avy any ivelany makatỳ Madagasikara. Raha amin'ireto firenena ireto ianao: Canada, Italie, Espagne, France, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis na Irlande dia aza adino mampiasa ny code promo Curlitif sa ahafahanao mahazo 10 € de bonus. Mbola tsy nisy relation hoe tamin'ny gasy considéreko hoe relation. Dia zay zao tsy haiko hoe ohatrany ahoana ny différence ny gasy sy ny amin'ny vazaha satria ny azoko lazaina hoe tena relation tena izy zany dia tamin'ny vazaha tena ohatrany hoe sipako voalohany. Dia mety hoe mahasamihafa kely anazy fotsiny angamany dia eo amin'le fomba fisainana amin'ny zavatra madinidinika kely andavanandro. Ny lehilahy gasy zany ohatrany hoe tena mbola mieritreritra rehefa anaty relation dia hoe zareo no trophée hoe sambatra be ianao manana anazy hoe anambady ianao. Fa le izy nefa rehefa mivazaha zany dia ohatrany hoe au contraire an'izay ohatrany hoe izy ny sambatra manana anao sambatra nahazo anao dia zay zao efa misy différence kely. Za tsy hitrany amin'ilay resaka hoe rehefa anona dia manam-bola dia rehefa zao dia manam-bola fa ianahy zany any amin'ilay zavatra majinijinika kely andavanandro hoe ohatrany hoe miaraka amin'ny ramose zao dia izy tonga dia manokatra foana varafaran'izay hidiranay izany ka amin'ny gasy zao zany dia za ary ve mpiasa anao dia za foana ny andeha hanokatra ny varafaranao za ve dia tsy vitanao resaka ohatr'ohatr'izany ohatra koa zao tsy voatery hoe tsy maintsy za foana nanao raharaha ao an-trano sy ny ohatr'izany hoe vehivavy mila mahavita an'izao ny azoko lazaina zany dia ny lehilahy vazaha ohatrany hoe manome valeur kokoa ny vehivavy raha oharina amin'ny lehilahy gasy. Zay zany fahitako anazy. Za tsy miteny hoe lehilahy gasy rehetra akory dia tena hoe ratsy be daholo lehilahy gasy fa nampianarina kokoa zany Ona ny tenenako an'izany nampianarina kokoa zany zareo manome valeur amin'ny vehivavy. Fa ao arany aloha mba tantaraonay raha afaka tantaraina hoe ohatrany ahoana ny fankafantaranareo sy ramose kely. Fankafantarana sy ramose rehefa moa zany dia any tena be torista be mihitsy raha oharina nyty amintsika ty Madagasikara rehefa za be dia be hitandre ny an-dalana eny efa za mena sofina. Zay moa zany fihetsika anazy satria ny olona koa efa vazaha le Thaïlandais dia mora kokoa zany ny faneresana amin'ny olona vahiny zany raha oharina ny eto amintsika tsy voatery hoe tsy maintsy amin'ny site rencontre ianao tsy voatery hoe tsy maintsy mivoaka foana dia Ohatry misy restaurant zay zany tsy dia alavitra ny tranoko dia tsy dia alavitra ny tranony koa dia za matetika pakao dia tao mifankahitana ireo sy ny anantona anahy izy tena ampiresaka. Raha fahazoko malaizy zany ianao mihitsy no nandeha hoe nakany miverina kely tamin'ilay resaka teo mantsy da ianao mihitsy ny décide hoe andeha hoany Thaïlande andeha hanao vacances sa hoe ianao efa niaraka tamin'ilay vadinao dia izy no mitondra anao hoe andao tsika hanao vacances. Non, mbola tsy mifankalala tany mihitsy hoe mifanena zany hoe za mihitsy ny teny hoe andeha hanao vacances any Thaïlande. I anjara tianao moa zany tamin'ny Facebook ny teny hoe tianao confidentiel kokoa hoe tsy mampiseho sary sy ny ohatran'izay dia mba hanomezana fahafapo alemy teny mba aseho anay zany olona zany mba tantaraho anay ny genre de mec zany anjara tiana zany. Genre de mec ko za tsy tena tadidindry ilay vidéoko iny dia hoe ianao tsy afaka hosipako na raha ohatr'izao tsy haiko na efa hitanareo dia raha ny zavatra niteneniko tamin'iny tena tsy niteny fizika mihitsy ny anakely raha fa juste hoe resaka toetra dia na zany ny amin'ny toetra ny anany tena miconte be fa ny fizika zany za tia lehilahy fotsy ohatrany hoe za zany tia vazaha ihany zany tena tiako hoe vazaha fotsy zay zany genre de mec-ako. Dia ahoana zany raha gasy izy dia fotsy dia ahoana zay mahatonga anaty tsendrika vazaha le vazaha mihitsy. Za zany ohatrany hoe tena tsy haiko fa mbola kely mihitsy dia efa tsy tao an-tsaiko mihitsy hoe hanambady gasy ohatrany hoe vazaha foana zany tao an-tsaiko. Ianarany zay zany dia mba raha ohatra zany ka te hahalala an'le genre de mec nao dia miverina kely mijery ilay vidéo iny hoe tsy afaka ny sipako ianao raha efa fafako ny tao amin'ny Facebook fa misy misignale foana dia fafako fa any amin'ny TikTok. Any amin'ny TikTok zany. Ny manaraka ny antaniko manaraka ny tena nahafantarana zany anjara tiana zany koa mantsy le resaka vlog mandeha voyage dia eo amin'izay mihitsy nantaniko hoe ahoana ny fomba nahafahanao mandeha amin'ireny voyage be dia be ireny raha afaka tenena ny fidiram-bolanao dia tsy maninona. Ny ahafahako mandeha amin'ilay voyage be dia be aloha zany raha misy tena manana fotoana malalaka be mihitsiny dia izy koa tena olona tia mivoyage dia zany hoe matetika izay sisy foana ny miaraka izay mahatonga anahy ilay miteny fa manenaka indry izay foana teny indry izay foana satria izay ilay izy ao izay roa miaraka ao fa tsy asehoko vidéo fotsiny izy
fa ny tao alohany aloha za ihany no mandeha hoe manao voyage hoe tenako ihany za rehetra mandeha tamin'izay sisy mbola tsy niona fa tao a Thaïlande ihany tamin'izay ny tena nitetesiko sy hoe mandeha any Koh Samui Koh Samet sy ny ohatran'izany dia ny eo amin'ny resaka arabola indray za efa nanana tahiry keliko ihany dia iny zany afahako hoe afaka mandeha manao voyage fa ny tany Maldives aloha zao ny Singapour zay mbola tsy navoaka le vidéo Singapour fa ny tamin'izay zao dia raha misy daholo ny miantoka anazy satria le tany Maldives aloha le izy efa niteneniko anao hoe cadeau dia zany hoe cadeau zay moa zany dia cadeau zany dia tsy mandohinina atsiny anao fa hoe mandeha fotsiny ny tany Bali tany Hong Kong tamin'iny koa aloha zany nandoha anazy satria tamin'izay za sy raha misy mbola tsy tena hoe niaraka nandeha voyage dia ahoanandray zany aho nafahako hoe mandoha anazy dia ina ny asako za efa niteneniko hoe mandraharaha aty Madagasikara zany hoe tsy any Thaïlande miasa misy foana manko manjana an'izay dia hoe aiza anjara tiana miasa ndriva hoe miasa any Thaïlande dia za tsy miasa any Thaïlande fa aty Madagasikara ihany ny asako dia ao anatin'izany zao afaka tenena moa zany hoe collecteur collecteur misy vary voamaina ao ihany koa ny fruits de mer dia misy koa zany manontany dia miteny fotsiny hoe tsy edina satria za tsy te anazava lava be zao ny le ataoko fa tsy edina zany ohatra ny hoe tonga eto amiko le entana dia raha pitsony dia efa misy maka dia izay mahatonga anazy tsy tena hoe miconsidere an'le izy hoe resaka varotra loatra satria ohatra ny hoe mandalo eto amiko fotsiny le izy dia tonga dia misy maka an'le entana dia zany hoe afaka raisina afaka atao hoe mpivarotra afaka atao hoe entrepreneur afaka atao hoe collecteur zany anatin'ny daholo dia anazavako tsara anazy zany angamba ny asako zany ao anatin'ny voamaina vary fruits de mer misy efa voavaly kely tamin'izay valiteninao zay teo ihany ny antaniko manaraka hoe rehefa ianareo roa mandeha mivoyage ve dia misy para kely avy aminao ihany mirotsaka sa hoe tena izy daholo ny miantoka rehetrarehetra raha misy zany lehilahy tsy tia mba tia hoe eo izy dia izany mandoha vola raha tsy hoe zavatra kelikely pitsopitsony kely angamba hoe tsisy madinika izy dia za mandoha frais taxi ohatra na ohatra ny hoe misy tsy ampy kely any dia ina manome kely fa izy zany tsy mbola nitena za mihitsy hoe io aloha mba ho lafo indray na hoe ity aloha mba ataovy an'izao indray tena mivady vazaha zany fa tsoatran'izany daholo tsoatran'izany daholo tsy hoe le lavazaha rehetra dia ohatra izany non tsoatran'izany misy manko ny olona miteny mieritreritra hoe rehefa vazaha dia tonga dia mirotsadrosaka foana ny vola mirotsadrosaka foana ny vola fa ndeha atao hoe sanjila zany na zao mandramse sady niteny mihitsy ry tamin'iny hoe tsy ny le lavazaha rehetra moa no ohatr'izay non nisy ny teo alohany sahina moa ie tsy ny le lavazaha rehetra no hoe mahavita andramse aminahy aloha zany raha aminahy le tiako teneny eto satria nisy ny teo alohany dia hitako hoe diso le tenin'olona hoe rehefa vazaha dia izao dia rehefa gasy dia izao dia izay mahatonga ana miteny hoe tsy ny vazaha rehetra ny ohatran'izay mila mahay misafidy tsara zany dia oloha fomba hisafidianana izy ahoana zany afantarana izy aty amboloha hoe ty ohatra izao za anisan'ny olona tena observatrice ve ny tenenako an'izany za olona tena mandinika toetran'olona be mihitsy rehefa ohatra ny hoe miaraka amin'olona efa anatina relation dia tena voadikako tsara mihitsy ny any dia tonga dia teneniko aty amboalohany koa zany dia efa miteny hoe izao daholo ny atentiko ao anatin'le relation dia amin'izy mazava tsara avy aty amboalohany izao zany dia fanaraka tsara ny atento hoe ohatran'izao ny zavatra ilaiko any amin'ny partenaire anankiray dia miteny koa izao ny zavatra ilaiko any amin'ny partenaire anankiray dia fanaraka tsara dia izay ny afantarana azy hoe izao aty amin'ny voalohany izy dia afantatra anao mba tsy hoe ampitsapaka amin'ny zavatra tsy nieritreretinao ao anatin'le relation ianao zany raha ny arinandra ohatra hoe anambady dia mety anaraka ny fomba malagasy any ve ianao sa hoe anaraka ny fomba le ramse fomba ramse satria mety manana fomba koa zareo ramse amerikana tsy dia tena hoe misy fomba tena mampiavaka be any zareo hoe iny tena miavaka be dia mety hoe fomba resaka raharaha angambany mety hoe haka kely aty amin'le partie malagasy fa ohatra ny fomba fiainana andavanandro mety hoe manaraka kokoa ny anazy dia mety anao vodiondry zany ie mety hoe possible hoe anao vodiondry na ohatra ny hoe ny fisorohatana no manao akanjo malagasy kely ohatra sy ny ohatran'izay ahoana indray ny hevitra anjara tiana mahakasika an'le hevitry ny gasy ataoko hoe gasy ny hevitry ny gasy le miteny hoe ny vehivavy manambady vazaha dia mpivarotena ahoana mety hamalinao an'izay ny hevitrako amin'izay aloha le izy zany hevi-diso satria tsy hoe olombelona ohatra ny olombelona rehetra ihany ny vazaha dia le izy lokony fotsiny hoe zany tonga dia mahatonga an'izay hoe mpivarotena anao satria miaraka amin'le olona vazaha na hoe miatendrina na loatra hoe
tenen'olona nyzana hoe ay makorely satria miaraka vazaha zany zay tena hoe miraharaha ny vavan'olona ohatran'izay. Ok. Nanahoana ny nandraisan'ny fianakavianao an'izay hoe nao miaraka tamin'ny vazaha zay nisy fotoana ve izy tsy nanaiky any eny na dia mbola tsy hitany arany sa efa hitany mbola tsy hitany zareo na dia mbola tsy hitany arany dia nanahoana nandraisan'ny zareo an'izay ka tamin'izany ala taty Madagasikara dia efa nisipako vazaha ihany tamin'izany mbola taty Madagasikara dia efa fantatry mamanay dia izy koa zany tao anatin'ny famianay taty anayko efa nanambady vazaha tao alohako dia zany hoe moramora kokoa tamin'ny zareo zany ny accepté anazy hoe ok zany tsy mbola nisy olana zany misy mamanay ta mbola kely hoe tandre manambadimady vazaha tsy nanisy olana tsisy olana zany ny relation anay raha eo amin'ny famille. Fa ohatriny ahoana zany zany anjara tiana zany tao alohan'ny nanaovana vidéo tao amin'ny Facebook hoe ohatra izao hitanay zao ihany ve sa tena olona hafa mihitsiny ohatra mipozika ilay zaho ilay mbola tsy manao perika ireny angamba fahitan'olana tamin'izany mbola tsy anjara tiana hoe mbola tsy hitan'olona tamin'ny Facebook ohatra ireny foana mipozipoziko ety ivelany zany na zaho amin'izao ary rehefa tsy anaty vidéo dia tsy mila hoe manao manja dia mbola ohatra ny poziko taty Madagasikara talohan'izaho hanao vidéo ihany ny poziko na amin'izao ary dia zany anjara tiana zany angamba ilay talohan'izaho nanao vidéo olona tsotra kely mpianatra UM mpianatra fitsinbinana zay angamba itenenana anazy dia olona manao jupe foana satria tamin'izaho mbola nianatra tany fitsinbinana dia ozy izy ny olona hoe ndrika manao jupe foana dia efa mpanao jupe foana angamba fiantsoan'olona anahy dia olona katsetsoka za katsetsoka be misy tany ampianarana tena zay tokoa no nahafantarana anazy aloha ankoatran'ilay hoe any Thaïlande sady mitenengana be rehefa hitanareo marina izy dia tena mitenengana be ohatran'ireny amin'ny vaofy ireny za zao miteny ohatrany tena miteny normal ilay fiteniko mahatonga ana hoe miteny aingana koa zareo ohatrany hoe miteny miadana ohatry hoe miadana manaraka an'iny koa ny cerveau-ako dia tsy hitako tsony izay tenena sy ohatry hoe miadana miramy ohatry hoe connexion miramy mareny dia ohatry hoe miramy ilay izy izay mahatonga ana miteny aingana be dia vetivety kely ilay moa dia tonga ao amin'ny cerveau koa dia mivoaka ao azy rehefa manao vaofa ireny koa manko tena sarotra be mihitsy no inandray ireo no teneniko eto inandray ireo teneniko eto dia raha zany nefa nataoko anaty vidéo dia izy ny olona hoe mankaloha be koa ty vehivavy ty teny miadana be nakanakana be dia zay ianao ve tany am-pandohanana naneritreritra hoe ho lasa malaza amin'izao mantsy tena be dia be ny olona se lancer anatina création de contenu fa ataoko hoe ela be izy vao miperse fa ianao zao tena tsy haiko 4 mois 6 mois moa sa 8 mois ka volana décembre zany fa janvier toa zay ohatry ny tena izy fa ianao zao zany tena firme décembre janvier février mars avril mai juin juillet 7 amin'ity zany kotintsika ilay volana fa ianao zany zao 7 mois nefa efa hita be hoe efa 200 followers sahady efa mihoatra arany 216 izy ao 216 précisé tsara mihitsy ka io zay renesan'androko misy milaiky edy firy indray niakatra indray izy ato tamin'ny voalohany zany namoaka vidéo tsy tonga dia hoe ny persa be hoe tonga dia ohatry reny hitanareo reny fa 40 j'aime 20 j'aime zay fotsiny dia avy eo amin'izay za nisy fotoana zany nodikely taty Madagasikara dia aika zany za ilay zany Thaïlande io dia aseho an'ny Facebook n'olona Thaïlandais ilay vidéoako fa tsy gasy zany efa miteny gasy ao anatin'ilay vidéo dia tsy laiken'olona mihitsy zany ilay vidéo dia lasa ohatry ny hoe priprime Facebook ihany dia nakaty Madagasikara amin'izay dia nanomboka nanao vlog Madagasikara unboxing aloha nataoko tamin'izay no unboxing dia tonga dia mipersa ilay izy satria efa aty Madagasikara amin'izay zany dia fata amin'ny Facebook amin'izay hoe ay aty Madagasikara ke zany no tokony asehon'ny contenu an'ity vehivavy ity dia tonga dia mipersa vidéo nataoko hoe voalohany tena atao amin'izay ity tonga dia mipersa dia nitoy ilay izy dia tsika zao ty eto zao tsika efa 216 followers vetivety mihitsy ny satria zany eritreritra hitandry zany tamin'ilay farany taona iny dia le mba manao vendry dia hoe inona daholo zany zavatra tiako tanteraka amin'ity 2026 ty dia rehetra mihitsy na hoe mba tonga 100 follower ma dia mba tapitry ny taona 2026 eke zany izy mbola vao nanomboka kosa dia efa mba nahazo ambonimboniny tena fiera kely mihitsy satria za ihany zany ohatry ny lancé ny tenako teo hitandry zao ny olona amin'izao presque manao collaboration kely miaraka amin'olona efa malaza dia amin'iny zay sa vao tena manomboka miakatra be le follower fa tamin'ity zany mba hitako hoe tena ny vidéoako sy niezakako ihany natonga an'ale hoe tonga amin'ilay tanjona ambany tratrary koa zany dia indrahoana zany rera saiko misafidy hoe very page sa very DJ Smosefone aleoko very an'le DJ Smosefone satria iny afaka soloana fa le page koa afaka mamokatra vaovao tsy metiko
zany a mora kokoa anao mitena zany satria raha very ty DJX sy iPhone ty mbola misy caméra hafa ohatra hoe afaka ampiasaiko satria talohany vlog talohany filmeko tamin'le iPhone 13 koe le vlog taloha reny talohan zany nahazo an'le iPhone 17 ty DJI ty de aloka zany very andreto toy zay very an'le page mbola misy foana mieritreritra misy hoe misy foana mieritreritra misy ny ahoana ry fomba tena hiprotégeko an'ity pageko ty mba tsy ho very ty fa sanatria ty very de tena tsy haiko tsony zay azo anahy angamba de miverina manokatra de ariary vetivety kely de mahazo 4 followers ao anatin'ny ka satria efa fantatry ny olona le izy de lasa mitombo azy fa ngatsy misy manao an'izany rehefa ohatry ny misy olona reny hoe mamaka vidéo de jerevandry aloha follower de ohatry ny kelikely de tsy de manaraka indry fa ohatry ny be de be ny follower de ohatry ny manaraka azy ndray be de be mpanaraka an'ity manaraka an'ity koa ka ndry efa fantatry ny olona de ohatra hoe manokatra page vaovao zao ndry de miteny hoe very le page anankiray fa ato indray atsika de tonga atao am'izay le communauté indry taloha tamin'le page anankiray de verina aloka ivery reto matériel reto de solona mangavingavo kely amindramose indray ny resaka langue indray anjara tiana ianao hoe mianatra manokana mihitsy sa hoe tonga tany de na eo azy za efa tambola kely de efa tiako be ny anglais no ny français de 9e za tam'izay manko taloha mipetraka tany fianaratsoa de 9e za tam'izay de nampianary mamanianatra teny anglais tsy haiko teo amin'ny 3 mois teo de tsy vita hatramin'ny farany le izy fa tam'izay 9e zany zany anatra anglais 3 mois de tam'izany mbola resaka base hoe what is your name sy ny tariny sy ny ambin'ambin'le zavatra kely amin'ny anglais reny de avy eo am'izay classe de 5e angambany findra taty Antananarivo de nanomboka efa tao am'izay ny programme en anglais de efa nanana kely an'le base kely tambola kely zany tsy adiniko tsony de ohatry ny lasa nataty ampianarana ary de tiako be foana ny teny anglais de avy eo am'izay za afaka baka de nanao tourisme hôtellerie restauration de mbola tao anatin'le tourisme ihany koa nefa le miteny anglais de ohatry ny nanampy tosika kely anazy zany zay hoe atonga na hiteny anglais kokoa le fianarana ataoko teny université de avy eo am'izay zany nanao pratika kely fomba nanaovako pratika indray mianatra amin'ny hira tandry hira reny de petraka eo amin'ny télé mihitsiny de rehefa mandeha le hira de alaiko feo aloha de avy eo nona tsikelikely de adika amin'ny cahier mihitsy le izy mahafinaritra be ana mihitsy manao anazy am'izany le haiko ty hira ty de adikako amin'ny cahier le izy de ohatry ny misy teny tsy azoko de iny no angalako dictionnaire de jereko iny no dikan'ity teny ty de nitohizako ohatran'izay an'le izy da lasa ohatry ny hoe nanaraka ho azy an'iny zany mivavako am'le mihira foana ny anarako anazy de mbola kokoa taminany andro teny anglais avy eo de rehefa tonga tany Thaïlande am'izay moa zany za vao tonga tany tsy hoe tonga de nainteny teny anglais be fa mandeha pratika isanandro am'le hoe fiainana andavanandro zao lasa miteny anglais fa tsy miteny français na miteny malagasy tsony de iny zako hoe natonga na mora nainteny kely zany hoe pratika tandavanandro de fiazako kely nanampy anazy de fianarana teny amin'ny université fa za zany tsy nianatra manokana mihitsy ny andeha nianatra koro ndry koa zany fa mahay miteny thaïlandais mbola tsy mahay miteny thaïlandais fa nefa ny zay mihitsy nataoko tany nafahako nijanona tany de hoe manao mianatra teny Thaï satria ohatry ny hoe hitandry le karakaran'le visa zany hoe long séjour de niditra ohatry ny hoe lasa student zany de nianatra Thaï mihitsy ny hoe amin'ny en ligne ny anarako zay za tsy afaka mandeha mianatra hoe mbola andeha ho any ampianarana indray de nianatra thaïlandais en ligne za fa za nefa ny tsy misy namana hoe olona thaïlandais any de tsisy pratique lasa verivery ho azy le izy tena important mihitsy zany zay rehefa mianatra langue ianao de mila manao pratique za nefa tena tsy misy namana mihitsy ny any zany hoe miteny thaïlandais akoatra ny Sofia Andramse ihany ny thaïlandais de zay nefa tsy de tena hoe miona matetika tsisy pratique mihitsy ny zany de mbola tsy mahay miteny teny anglais jusqu'à hatramin'izao teny Thaï mbola tsy mahay miteny Thaï jusqu'à hatramin'izao telo mba asio kely présentation kely amin'ny teny thaïlandais ara hoe mba jerena mbola tsy mahay présentation amin'ny teny thaïlandais za fa bonjour de ka eny de zay de ohatry zay ihany no tena haiko de ohatry zao zay amin'ny teny thaïlandais sawadika zay zao ny bonjour sawadika manoatra foana kely moa zay sawadika de ny soimak dikan'izay zany hoe vous êtes belle satria zay foana matetika ieniko tenen'olona anahy de zay ny tafiditra ato tsy haiko ato fa nono de sawadika Ramse tsy miteny thaïlandais Ramse tena tsy mahay teny thaïlandais na kely arany fa olona fanenana any miteny anany zay hoe soimak de zay mahatonga na matadidy anazy foana ary zao tena nieritreritra mihitsy hoe thaïlandais le olona miaraka amin'ny anjara tena ka izy amerikana misy olona mihitsy ny tena zany hoe Ramse zany Thaï zareo thaïlandais mihitsy ki mahafinaritra ohatrany de za miteny foana hoe Ramse ne tsy thaïlandais fa mena sofiny
I anjara-tiana koa tena hitako matanjaka be ny anaty confiance en soi. Nijery commentaire mantsy zany ndraindray dia misy miteny hoe mahia kely loatra anjara-tiana mba misakafoana ihany. Ao mba hizaro koa zay confiance en soi ny anjara-tiana. Raha nareo ve zany zao nahita anahy teo tena fantaniako mbola tsy nanontany an'ity olona ny vatana mihitsy nakoatranao anatranay. Nareo hoe zany zao rehefa mahita ana vatana dia tena mahia kely mampatahotra ohatrany araka ilay tenen'ilay olona au Facebook Mampatahotra? Misy olona miteny an'izany. Le mampatahotra kosa. Le mahihi eo tena mahia kely tena mampatahotra dry tena any. Ka le skoa ngeza dry dia tsy manendrika dry satria dry fofoy ihany. Ny anamaliako an'izay angambany mbola tsy nisy olana santé ananjy mihitsy hoe mivatana dia nasany tena na hoe ndriky pitsana kely, ndriky mahia kely, ndriky izao, ndriky mampatahotra, tokony mba mihinana sakafo kely sy ny ohatr'izany raha tsy za tao amin'ny Facebook hoe za nanao ny création de contenu io. Nisy fotoana za namoaka sary tamin'ny maillot-ko mangamanga zay tamin'izay ilay izy nanomboka. Dia tamin'izay manko za efa nanomboka betsaka amin'izay ny olona mahita ny sariko. Dia lasa andeha mamaky commentaire ndry vona be andeha mamaky commentaire amin'ilay sary ny tsara kely. Tena mahia kely viavy ity. Mahia kely ty sipa ty. Taolana be, mampatahotra. Teo amin'iny zay vao nisy olana santé anazy zany hoe ndriky mahia kely. Mbola tsy nisy olana santé anazy zany mivatana hoe ianao mahia kely. Dia izay mahatonga anazy hoe tsy dia tena mibahana be teo amin'ny fiainako ilay hoe za kely. Dia ny olona koa rehefa za mipetraka any Thaïlande compliment foana ny azoko rehefa za any. Mbola tsy nisy olana tena mihitsy hoe you're ugly. Mbola tsy nisy olana santé ananjy mivatana. Dia izay mahatonga anahy hoe misy confiance en soi zany. Dia zavatra hitako afitaratra koa tsara za sady ry ary vao mainka tena miposta sary manao maillot de bain sy ny tariny. Misy vidéoko izay zany manao unboxing akanjo ohatr'izao nanaovako. Dia mbola misy olona miteny foana hoe mahia kely ianao, tsy manendrika anao ilay akanjonao. Izay mahatonga anahy miteny hoe tsy hany amin'ilay sariko mihitsy ny olana fa le sain'ilay olona mihitsy zany efa ohatrany hoe rehefa tsy metimety aminazy dia tsy maintsy hiteny foana izy hoe zao Dia moa za koa natalohan'ny za créatrice de contenu ary dia efa mamoaka sary ohatran'ireny foana. Tamin'ny resaka manao vakansy zany dia any any plage foana any Thaïlande rehefa manao vakansy andry dia za ve zany anao akanjo foana ve zany any amin'ny plage ary hoe te hamoaka sary dia tsy maintsy anao akanjo be zany fa tsy afaka namoaka ny sariko eny amin'ny plage manao maillot de bain. Dia tsy olana amiko misy ny olona miteny an'ireny tsy misy effet be ty aminahy ilay izy. Matoa zany izay mamaly dia iny ary zany tsy miraharaha matoa mamaly an'ilay commentaire fa rehefa tena hoe miraharaha be hoe tena mandona be an'ilay commentaire dia efa faky fotsiny dia to dia on oublie fa matoa izay mamaly dia tena tsy rarahako ilay commentaire. Ok. Ena re amara-paranantsika azy ohatrany ahoana ny mahitahita ny anjara-tiana zany atao anatin'ny 5 taona manaraka. Ao anatin'ny 5 taona manaraka mety hoe hivelatra kokoa amin'ny resaka asako manokana. Za zao manana faniriana hoe hanana ny marika na zavatrako anankiray hoe tena anahy mihitsiny dia mety hoe efa mba izay angamba zany ho tanteraka ao anatin'ny 5 taona. Dia eo mba mandritry koa hoe mba hanana chance tomobile amin'izay ao anatin'izay 5 taona izay. Amen. Ay, anisy question saika adiniko tena nahafantarana anjara-tiana koa mantsy le mini film kely famille iny. Ina tena hevitra izy iny? Za mieritreritra hoe ny tena ahafantaran'olona anahy lokan'io. Eny lokan'io sy le famille zany ohatrany hoe efa teneniko tamin'ny olona ihany angamba hoe za manana ohatrany hoe etaeta teo actrice. Dia za zany ohatrany hoe misy zavatra tiako atao dia mitady solution foana hoe ahoana ny ahafahako manao an'ilay za manokana za tenako mihitsy ny afaka manao anazy fa tsy hiandry olona. Dia raha eto zany za any Thaïlande dia hiandry olona hoe iza ny akany any Thaïlande andao indray hanao film. Dia tonga tao an-tsaiko hoe manina moa zany raha za eny manao film ako dia nataoko mampimeme kely ilay izy. Talohan za hanao créatrice de contenu koa dia zavatra ohatr'ireny mihitsy ny saika ataoko fa za tsy nieritreritra hanao an'ity vlog ity. Fitendry hoe tonga dia le ohatrany hoe tantara kely ohatran'ireny ilay hoe raha-mpivady dia le zao mampime kely dia zavatra mampime mihitsy zany eritreretiko ataoko tamin'ny voalohany. Fa avy eo ilay izy lasa vlog ny tena tian'olona. Dia avy eo nampiko fotsiny efa anisan'ilay zavatra tiako atao iny ihany dia andeha apiko an'ilay famille. Ny tena hevitra izy iny be dia be mihitsy ny zavatra hitantsika andavanandro tafiditra ao anatin'iny. Ohatrany resaka entre frères et sœurs ny amin'ny ray aman-dreny mpivady. Dia izay ny tonga dia aloha tonga dia finosika ao anatin'iny ilay izy dia afaka ampidirinao daholo izy rehetra. Izay ny antony. Tena nampomehana tamin'iny hoe le manao massage. Le manao massage dia misy farany ve misy deuxième tour. Misy deuxième tour ve ty massage ty? Finition kay oui.
Zay angambany de ny amarantsika tena farany ina ny afatra tianao pita amin'le mpankafy anao zay nangataka anao teto hoe ampiakaro anjara tiana. Ny afatra merci beaucoup any mpanaraka anahy foana aloha zany satria tena faly zany hoe misy manaraka anahy de misy tia an'le zavatra zaraiko amin'ny Facebook ao de tena isorako be ihany koa mpanaraka anahy satria tena tsotra be mihitsy zany zareo raha ohariko amin'le mpanao commentaire sasany any amin'ny contenun'olona sasany za manko zao mijery contenun'olona sasany tsy loatra hoe masika be zany daholo anaty commentaire fa ny anahy zany mbola azo klasy zany tena mbola maivamaivana kavitsiana mihitsy zany hoe manao zavatra tena maharary anaty commentaire zany tena merci beaucoup anareo reto tsotra be amiko anatin'ny création de contenu ko fa tena mahatonga ana ohatrany hoe anana motivation foana zany reny hoe ataovy aky satria misy style izy ary ndrimarina androany tsy nanao perruque tsy nanao perruque za androany satria misy an'le produit mbaivalimbaka cosmétique iny zany tester kely nataoko tamin'ny voloko de tiako hotsorina kely koa ny voloko izy revako ny halavany de hitanareo io zao ny résultat am'le izy mbaivalimbaka cosmétique sa moa zany ohatrany hoe produit vita gasy de gasy koa ny tompony de mankasitraka ny anjara tiana tonga teto aminay mino fa afa-po nareo ny teny commentaire be dia be reny hoe ty anjara tiana tonga eto Madagasikara de mba ampiakaro izy de misaotra nareo nijery hatramin'ny farany ary mino fa nijery hatramin'ny farany nareo satria be dia be nareo ny andry azy de manararoatra ety ampamaranana mankasitraka ny Sendwave zay permesse amintsika foana efa nareo ny code promo antsika Girly Tips io manoratra anazy raha tsy anareo Girly Tips de mahazo 10 € de bonus pesant nareo raha atao amin'ny vola gasy zany 10 efa mahavidy zavatra be dia be zany zay ary fa manaraka indray mitondra zava-baovao anareo foana zay andrasanareo foana de bye bye.